Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanainareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandinika tsantsika ny loha hevitra manao hoe matoky amin'ny asany ny mpino. Ny akatsika afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny tian'ity ry avana malala dia ao amin'ny epistily ho an'ny Koritiana voalohany toko 10:1 ka hatramin'ny 12. I Paoly apôstôly no nanoratra izao taratasy zao ho an'ireo kristianina tao Korito fonizy tany Efesosy. Araka ny asan'ny apôstôly toko 12 dia efa nipetraka herintaona sy tapany tao Korito izy, ary tamin'izany indrindra no nanorenan'ny Paoly ny fiangonana tao Korito. Na dia efa niorina aza ny fiangonana tao Korito, na dia efa nandray ny filazantsara aza ny sasany tamin'ireo jiosy ka tonga kristianina, ny jentilisa nandray ny filazantsara ka tonga kristianina, dia mbola betsaka ihany ny olona tao Korito ny aina ny tontolo ny jentilisa iringiriny ny akabetsahany ny olona tao Korito, satria nahazo toerana tao amin'ny fomba fisain'ny olona tamin'izany ny filozofia grika. Eo ihany koa ny fanompo-tsampy izay efa mahazatra azy ireo ny tanànan'ny Korito ihany koa dia fantatsika tsara fa tanàna an-dehibe reny vohim-paritany ary tanàna seranana tsambo ifanelaserany ny olona rehetra amin'ny ara-baritra sy ny ara-politika, dia mifangaro ao ny kolotsaina maro samihafa avy amin'ny firenena maro samihafa. Hany ka nahazo vahana tao amin'ny tanànan'ny Korito ny fanompo-tsampy, ka manoloana izany dia tsy mijery, tsy mitazapotsy ny Paoly apôstôly fa mananatra ny fiangonana tao Korito Paoly apôstôly mba hitoetra tsara, hijoro tsara ka hitandrina mandrakariva manoloana izany fielezany fanompo-tsampy ao amin'izany tanàna izany. Ny fananarana izay ataon'ny Paoly ho an'ireto kristianina ireto dia amin'ny alalan'ny fampatsiahivan'ny Paoly azy ireo ny tantara ny zanak'Israely fonisy tany anefitra ho fampitandremana ho an'ireto kristianina tao Korito reto no nakany Paoly, nampiasain'ny Paoly izany tantara zanak'Israely fonizy ireo tany anefitra. Izao ry havana malala no afatra omen'ny tompo atsika amin'ity anio ity. Miatefa any amin'ny fiangonana Paoly apôstôly ary miatefa amintsika fiangonana koa izao afatra avy amin'Andriamanitra izao. Ry fiangonan'Andriamanitra miorena amin'ny tsara. Ry fiangonan'Andriamanitra miorena tsara amin'ny famondrena. Ny fiangonan'Andriamanitra miorena tsara amin'ny famondrena. Etsika ry havana hifantoka bebebe kokoa eo amin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesoa. Koa n'izay efa mijoro tsara, koa izay efa mijoro tsara. Ny dikateny ombona ry havana malala dia milaza izao teny izao: koa amin'izany izay manao ny tenany ho mijoro tsara, izay manao ny tenany ho mijoro tsara. Rehefa jerena ry havana malala io teny hoe mijoro tsara io araky ny teny fototra, dia izao no teny entina ilazany azy: mijanona tsy mihetsika, tsy azo aongana, tsy azo ozongozonina, tsy azo etsiketsihana, tsy mihontsana na dia mandalo fahoriana aza, tsy mety ketsaka, tsy azo ozongozona ary tsy mivadika amin'Andriamanitra. Izany no entina ilazana izany teny hoe mijoro tsara. Ireo kristianina mahatoky izay efa nandray ny filazantsara dia ampirisiny Paoly mba tsy hivadika amin'Andriamanitra, mba tsy hivadika ny finoana amin'Andriamanitra ary tsy ho azo iozongozonina amin'izany finoana amin'ny Jesosy Kristy izany. Izany hoe tiany Paoly hitoetra ananan'ireo kristianina tao Korito ireo, ny ananan'izy ireo toetra mijoro tsara, toetra tsy miova, fa tsy tahaka an'izany no nataon'ireo kristianina, nataon'ireo zanak'Israely fony tany anefitra izy. Na dia efa nasehon'Andriamanitra n'ireo zanak'Israely ireo aza ny famonjeny sy ny fahasoavana, nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tao Egypta izy ireo, ary nanehoan'Andriamanitra ny asa-pamonjena lehibe izy ireo tamin'ny namakiny ny ranomasina mena, nandihy tany namakivaky ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ary rehefa tany anefitra izy ireo, Andriamanitra mihitsy no niay azy, namela azy tamin'ny alalan'ny nanomezan'Andriamanitra ny mana ny papelika fahasoavan-dehibe izany atobak'Andriamanitra amin'ireto vahoaka ny reto. Ary asehon'Andriamanitra ihany koa
tao anany tamin'ny zanak'Israely ny fomba an'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny andry afy sy ny andry rahona izany rehetrarehetra izany dia asan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Na dia teo aza izany asan'Andriamanitra izany, na dia teo aza izany famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely izany, ahafantan'ny zanak'Israely tsara izany, fa mbola nivadika tamin'ny Andriamanitra ihany ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny nanompoana izy ireo andriamanikafa, tamin'ny alalan'ny nanompoana izy ireo andriamanikafa. Izany dia toa milaza fa tsy ampy azy ireo ny asa izay nataony Andriamanitra, tsy ampy azy ireo Andriamanitra, ary tsy ampy azy ireo ny hery izay ananan'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo nanompo andriamanikafa, mitady hery avy amin'ny andriamanikafa, nefa na dia efa nahita ny famonjen'Andriamanitra azy. Sao raha avana malala voalazan'ny soratra masina ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ko amin'izany ry raha malalako miorina tsara aza miofo. Amen. Efisianina 2:2, ny 9:9, epistilo amin'ny Koritiana 1:5-10, ny 9:5-10 tapany 1. Ilay Andriamanitra izay vavantsika ry havana malala, tian'Andriamanitra iainy atsika izany famonjena izay efa nataony ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra mahatoky izy ary tsy mivadika amin'ny asa izay nataony, ary tsy manenda amin'ny asa izay nataony. Tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy izany famonjen'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy no ilay vato lampy fahorenana ny finoana. Jesosy Kristy no fahasoavan'Andriamanitra, namelomana Andriamanitra atsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, hitodika amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Asain'Andriamanitra isika hitodika ny lasa izay nanehoan'Andriamanitra famonjena teo amin'ny fiainantsika. Dinio ny asa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny tokony ataontsika dia izao: mifikitra amin'izany famonjen'Andriamanitra izany, mifikitra amin'izany famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany, ampo atsika ny famonjen'Andriamanitra. Nireo fiangonana voalohany moa dia nilazan'izany zany, tsy misy famonjena ivelan'ny fiangonana, fa ny tsiny ny ray fiangonana zany dia tsy misy famonjena ivelan'ny Jesosy Kristy. Aza mitady famonjena ivelan'ny Jesosy Kristy, matokia ny hery izay ananan'i Jesosy Kristy. Fa zany ange mahatonga an'ireo zanak'Israely ireo izay nakafanan'i Jehovah-Andriamanitra tany Amasy. Ny monimono izy ireo nangataka maty ny etaety izahay, nisoronao tany Egypta ve izahay, noentinao aty anefitra ve izahay ho maty ny etaety aty. Ny monimono tamin'i Mosesy, ary rehefa nomen'Andriamanitra rano dia inona valiten'ireo zanak'Israely? Moa ve eto amintsika Andriamanitra? Izany ange ry havana malala toa teny eno eo ambavan'ny kristianina matetika. Rehefa sendra ao anatin'ny fahoriana sy ny ady sarotra fizantoetra izy, dia samy laza mihitsy hoe moa misy tokoa ve izao Andriamanitra izao. Nefa dia am-piangonana izy manao ino? Mino an'Andriamanitra, raitsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho. Ato am-piangonana izy manaiky an'i Jesosy Kristy, manaiky fisian'Andriamanitra. Fa rehefa inivon'ny fiarahamonina izy, tsy sa izy mijoro fa olombelo izany famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany. Ry havana malala, ampo anao ny fahasoavan'ny Tompo, ampo anao ny namonjen'Andriamanitra, ary tsy miverina fa indray mandeha tsy miverina izany famonjena izay nataon'Andriamanitra izany. Ny atakiany Tompo amintsika dia izao: mifikira, miorina tsara amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany. Aza mety hozongozony ny fampianaran-diso, ny fielezan'ny karazana fivavahana izay manely ny fampianaran-diso amin'ny vanim-potoana izay ankehitriny. Aza miorina amin'izany, fa miorina tsara amin'izay nampianarina anao, miorina tsara amin'izay efa nampiorinina anao, dia amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ilay vato lampy, ilay tsy miova, ilay tsy mba mamitaka. Ry havana malala, misy tanora anankiray tao anatin'ny sampana tanora kristianina tao izy. Anisan'ny nafanafo tamin'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra izany, ary nandray fahasoavana. Efa mpandray fanasan'ny Tompo izy, ary efa mpitoroteny izy. Tao anatin'ny sampana tanora kristianina misy azy. Indray mandeha nisy fifamaliana teo aminy sy ilay filohan'ny sampana, ary nitenenin'ilay filohan'ny sampana teo amason'ny mpikambana izy, ary menatra izy sady teso hoe za tsy hivavaka tsony aho, za ve mba teneniteneny eo amason'ny olona, tsy hivavaka tsony aho. Ary hitany ngapitandrina fa tsy hita ao am-piangonana tsony ngara iny, dia nanapa-kevitra ngapitandrina andeha hamangy
dia tonga tany fa maninona ianao tsy hita ao am-piangolana ntsony za pastera tsy hivavaka ntsony a fa inona ny atony zao tsy tiako ilay nataony ilay filohan'ny sampana izy mba miteniteny aho nefa izy koa ary a manao zavatra tsy araka ny sitrao hitako any izy fa mampirafy nefa za mba teniteneniny za mba hanarinariny tsy hita n'ilay sombokazo eo masony fa ny ano alaina dia hoe pastera zany ve no ahatonga anao tsy hivavaka ntsony tsy ho any am-piangolana ntsony sao ary afaka tsy makany am-piangolana ntsony ianao raha vitanao ty zava-panabonaovoko anao ty afaka tsy makany ntsony ianao fa inona zany pastera zao hoe tia misy vera fenoko rano ty vera ity a dia asaiko ianao miodina impito ny fiangonana aza misy asiana very mihitsy ny rano ao anatin'ity vera ity inona ny atony zany pastera zao fotsiny ataovy zay asaiko ataonao rehefa vitako zay dia tsy ao am-piangonana ntsony a afaka tsy makany ntsony ianao tenanao ngarainy ndray roa telo ka manodidiny fiangonana misy trano tahaka ny antsika zao dia ny kristianina efa elaela tsy nahita ngarainy dia ny arahaba hoe manahoana anao rakoto a dia rakoto sady mamaly an'ilay arahaba no mitandrina n'ilay rano a tsy sa mijeran'ilay olona akory fa mitandrina n'ilay rano mba tsy sovery mba tsy ho tafitony izy sady ny manahoana e nandeha ny fahafito tonga izy vita pastera vita tsisy very tena tsisy very no tandremako tsara fa inona ny antony zany pastera izao ny antony nampanaovoko anao aniny ity vera sy asiana rano ty a dia omena toeran'i Jesosy Kristy ary ianao rehefa manompo an' Jesosy a tsy mahazo mijeran'izaniza ianao tsy mahazo mijerany hafa ianao tsy mahazo mijerany rabe ianao fa Jesosy Kristy no mpanjininao mifantoka amin'ny Jesosy Kristy ianao miorona amin'ny Jesosy Kristy ianao dia hoy pastera ka hoana hialanao sa tsy hiala tsy hiala pastera izany ny tokony ataon'ny kristianina tsy mahazo mijerany rakoa tsy mahazo mijerany rabe fa Jesosy no mpanjinina Jesosy ny orenana Jesosy no tadiavina ty am-piangonana ry havana malala miorena tsara amin'izany famonjena zay nataon'Andriamanitra izany todio ny lasanao ary jereo sy fantaro ireo asa mpamonjena zay nataon'Andriamanitra anao nanafahan'Andriamanitra anao tao amin'ny fanandevozany ny ota ka nanomezana ianao nananganana anao ho zanak'Andriamanitra ho mpandova ny lanitra nambara tamintsika tao ry havana ny afatra voalohany a amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao ry fiangonan'Andriamanitra miorena tsara amin'ny famonjena ny faharoa afatra avy amin'Andriamanitra ry havana ho atsika manao hoe ry fiangonan'Andriamanitra mitandrema saolavo ry fiangonan'Andriamanitra mitandrema saolavo manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ihany ny fatoantsika ary tapany faharoa ny anaran'i Jesosy dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo ny dikateny ombonina dia milaza azy hoe koa amin'izany izay manao ny tena no mijoro tsara dia aoka izy hitandrina sao lavo rehefa jerena ry havana malala ny teny grika ny teny fototra ilay teny hoe hitandrina sao lavo io le hoe hitandrina dia zao nolazainy azy jereo tsara dinio tsara fantary tsara mahaiza manavaka sy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoe mila manana esprit de discernement ireto kristianina ireto mamantatra tsara miala amin'ny fatokisa-tena sao efa tafalatsaka ao anatin'izany fanompo-tsampy izany jereo tsara dinio tsara fakafakao tsara mahaiza manavaka tsara ny sitrapon'Andriamanitra sao efa tafalatsaka ao anatin'izany fanompo-tsampy sy fanameloana n'Andriamanitra izany ampianarin'ny Paoly hakalesona tamin'ny lasany zanak'Israely ireto kristianina tao Korinto reto ny lesona ampianarin'ny Paoly azy dia zao tsy ho pila zava-dratsy tamin'ny alalan'ny fanompony izy ireo sampy tamin'ny alalan'ny fimonomononany any Mosesy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nakany izy ireo ny fanahiny Jehovah Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsangatsangana zay nataon'izy ireo izany no ampitandrema ny Paoly apôstôly an'ireto kristianina reto ndra ho lavo amin'izany izy ndra tao sao dia tafalatsaka ao anatin'izany fanompo-tsampy sy fimonomonomana ny mpanompon'Andriamanitra izany ny kristianina
tao akorito zao ry havana malala no voalazan'ny soratra masina ny anarany Jesosy kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didiny sy lalàny izay didiny Mosesy ny mpanompony Jehova nareo hitiavanareo an Jehovah reo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy fikiranareo aminy ary hanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fananareo rehetra amen. Jisoa toko faharomboroapolo ny andininy fahadimy. Andriamanitra izay vavantsika riavana malady, Andriamanitra saro-piaro izy, Andriamanitra mankahala ny fanompo-tsampy izy, Andriamanitra manome ny didiny izy mba ahafahan'ny olona manompo azo ankahalalana, mba hahatonga ny olona hifantoka amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany didin'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy no sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka teo amin'izany. Izy ny fahatanteran'ny didy. Jesosy Kristy ny fahatanteran'ny lalàn'Andriamanitra rehetra ary faratampony amin'izany lalàn'Andriamanitra. Tao amin'i Jesosy ny fahatanterana izany rehetra izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika fiangonana ihany koa dia ampitandremin'Andriamanitra. Sao mbola tafalatsaka ao anatin'izany endrika fanompon-tsampy izany. Ireo zanak'Israely ireo izay efa nafahan'Andriamanitra, izay efa nanehoan'Andriamanitra ny heriny, nefa dia mbola mandan'Andriamanitra ihany. Iny ilay lazain'ny soratra masina hoe manana toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany ny heriny. Efa nanehoan'Andriamanitra ny fahasoavana, efa nomen'Andriamanitra, efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ireto olona ireto izay ny lazainy eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy voalohany. Fa tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy, ny razantsika rehetra tambany raona sy izay rehetra namaky ny ranomasina, endrika ny batisa izany teo amin'ny testamenta taloha. Ilay andrahona sy ilay andrafa, endrika ny batisa izany. Ilay namakivaky napita n'ilay ranomasina mena, endrika ny batisa izany. Fanadiovan'Andriamanitra ny vahoaka izany mba hiditra amin'izany tany Kanana izany. Ary izany ny fotom-pisainan'Andriamanitra, izany ny lalany mizoron'Andriamanitra hoe tsy mahazo miditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely raha tsy atao batisa aloha. Namakivaky ny ranomasina mena, napita ny rano Jordana, tonga tao tany Kanana. Endriky ny batisa, diovin'Andriamanitra ny olona. Nefa jerentsika tsara fa efa ny diovin'Andriamanitra, nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, nefa misy amin'izy ireo tsy sitrak'Andriamanitra satria ny monomonina tamin'Andriamanitra. Ny monomonina tamin'Andriamanitra. Nakafanahany Jehovah Andriamanitra. Tsarovy ry havana malala fa Mosesy ny rahan'Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely tao Egypte. Tsy mora tamin'ny Mosesy angena natanteraka izany asa izany. Fon'ny Mosesy mbola tsy nirahin'Andriamanitra dia Mosesy tao Egypte. Ary nanana toerana lehibe tao Egypte. Tao am-pon'ny Mosesy Egypte. Fa rehefa tonga ny fotoana izay antsoina tsy maintsy nesorin'Andriamanitra tao am-pon'ny Mosesy aloha Egypta. Zay vao afaka manafaka ny zanak'Israely ao Egypta Mosesy. Tsy maintsy esorin'Andriamanitra ao am-pon'ny Mosesy aloha Egypta. Zay vao afaka manafaka ny zanak'Israely ao Egypta. Ary tsy maintsy Mosesy aloha no mamakivaky sy misidra ny tany efitra. Zay vao afaka mitondra ny zanak'Israely ho any an'efitra Mosesy. Ary tonga mahantra mihitsy ame Mosesy, nilafika tao amin'ny rafozana le Mosesy, lasa mpiandry ondra nge Mosesy. Izany no lalana hitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony, anomanan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Rehefa avy eo irain'Andriamanitra Mosesy. Ary zao ry havana malala, fotoana fohy ihany nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egypta. Fotoana fohy, sao dia velontsika hely zany, fotoana fohy zany. Fa 40 taona no nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nanafahan'Andriamanitra ny Egypta tao am-pony zanak'Israely. Fotoana fohy fotsiny namoahan'Andriamanitra any zanak'Israely tao amin'ny fanadivozana. Fa 40 taona no namoahan'Andriamanitra ny Egyptianina Egypta tao am-pony zanak'Israely. Hany ka rehefa efa any anefitra ny zanak'Israely, efa any anefitra, zay ny tongolon'ny Egypte. Zay nge le fomba fiteny hoe manomanina ny tongolon'ny Egypte. Efa nafahan'Andriamanitra izy, dia mbola mahatsiaro zany hoe zay ny tongolon'ny Egypte. Efa any anefitra izy efa nafahan'Andriamanitra izy dia mbola hoe aiza ny fasana ilevina anay, alona ihany maty any Egypta fa any misy fasana.
efa nafan'Andriamanitra izy dia mbola hoe anjay ilay Andriamanitry ny Egiptiana ka nahatonga azy ireo nanino nananga ilay ombilahy kely volamena ilay Andriamanitry ny Egiptiana notompoiny izy ireo teo akaiky ny tendrombohitsy ny Sinay fony Mosesy niona tamin'Andriamanitra tamin'ny nanomezany ny didi folo izany no toetra ny reto zanak'Israely reto mivadibadika amin'Andriamanitra dia izao dinio tsara ry havana malala didi folo loza folo no nomen'Andriamanitra amoana ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozana loza folo namoana ny zanak'Israely tao Egiptiana fa didi folo kosa nomen'Andriamanitra amoana ny Egiptiana ao am-pony zanak'Israely loza folo nomen'Andriamanitra nalefan'Andriamanitra amoana ny zanak'Israely ao Egipta fa didi folo kosa nomen'Andriamanitra amoana ny Egiptiana ao am-pony zanak'Israely inona ilay Egiptiana lay esorina ao am-pony zanak'Israely io lay toetra lay mpanenjika mpanompon'Andriamanitra lay mpifosa olona lay mpandatrajany marina lay mpanitsakitsaka ny tsirariny lay olona manompo Andriamanikafa lay olona maka fanahy Jehovah Andriamanitra manao an'Andriamanitra tsy misy manao an'Andriamanitra tsy manan-kery izany toetra zany no esorin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny didi folo nefa na dia eo aza izany mbola manino ihany zanak'Israely mbola mihodina ihany zanak'Israely mbola mivadika ihany zanak'Israely tsy mitoetra amin'izany famonjen'Andriamanitra izany mbola lava foana ny zanak'Israely ary zany no ananaran'ny Paoly reto kristianina ireto efa nampianatra tandremo ianareo tsy ho tafalatsaka tahaka ilay ataon'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany rehefa tonga moa ry havana malala ny fotoanany le tsisy manga dia inona ny biby mirongatra indrindra lalitra sahirana mihitsy ianao manelingelina misy le lalitra dia iny misy lalitra dia tsy pidira miala dia rehefa tsy pidira dia manina le ala miala izy dia manina izy rehefa avy eo miverina ihany izy rehefa avy eo dia mitonga eo dia tsy pidira ray miala dia manina izy rehefa avy eo miverina ihany izy rehefa avy eo satria misy zavatra manino misy zavatra manintona azy ao tahaka an'izany koa ny olona rehefa efa nafan'Andriamanitra ny esorin'Andriamanitra taminy ny fahotany ny fahazaran-dratra dia mbola miverina amin'izany ihany izy satria misy zavatra mbola tsy foiny ao misy zavatra mbola tehiriziny ao misy zavatra mbola ankamaminy ao ilay fiainan'izao tontolo izao ilay filandratry fitsangatsangana fisotsotoko iza moa ny olona hoe mpisotsotoka zany makafoka izay moa fomba fiteny azy makafoka izy tsatra le fisotsotoka tamin'ny ala dia tsy mahinakany izy dia mitare tena hiala amin'ity fisotsony ity tonga ny zoma vendredi magnifique rehefa tena jerena tsy magnifique io fa vendredi satanika satria filan'izao tontolo izao no ataony ao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola akamaminy zany mbola tiany zany fa ry ny olona efa nafan'Andriamanitra dia mandahy sy miala amin'izany endrika fanompo-tsampy zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ry havana malala rehetra amin'ny tompo isika rehetra zay mandray izao tenin'Andriamanitra izao tadidio fa olona efa nafan'Andriamanitra ianao olona efa nidiovin'Andriamanitra ianao olona efa nomen'Andriamanitra fahasoavany ianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina zay fanomezana sarobidy indrindra tomoera tsara amin'izany ianao tomoera tsara amin'ny nanafahany Kristy ianao fa aza miverina amin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao intsony any moa ry havana malala dia alahady natokany foibe FJKM hitondranam-bavaka ny komity ny fandrorenana Tsangabato martiora tsy arovana amin'izany ireo martiora malagasy zay nijoro ny finoana tamin'ny Jesosy Kristy ka nafany nanolotra ny ainina dia efa eo ambavady ny fahafatesa tsy nivadika tamin'ny finoanan'Andriamanitra mihitsy izy na dia tonga aza ny fotoana namonoana azy ireo ary tadidio ry havana malala fa isika ihany koa ny tenenan'ny Jesosy ao amin'ny Lioka 1:12 hoe sao dia mieritreritry isika jiosy ihany ny jiosy tamin'izany fotoana izany namono ny mpaminany namono ny mpisorona namono ny irak'Andriamanitra izany nataony fa isika ihany koa voateny ao anatin'izany razantsika nandefina ny rahasalama teny razan'izy razantsika malagasy ihany nandefina ny rahasalama ary nanidina azy tany ambony ampamarinana izany mpanompon'Andriamanitra izany
isika ihany koa le dia ohatra ny tahaka ny tenen'i Jesosy ianareo koa mba namany mankasitraka an'izany mody milaza mody miteny ianareo mody manao ny ravatim-pasana ny mpaminany ianareo fa ny razanareo ihany namono azy isika koa mila mandiny tena ao anatin'izany nahafaty ny rahasalama sy ireo mpino an'i Jesosy Kristy nijoroan'ny rahasalama tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy na hatramin'ny fahafatesana azy tsy nivady olona tahaka an'izany no tadiavin'ny tompo amin'ny fanarahana azy tsy mivadika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mpanompo mahatoky miazony amin'ny teny nomeny sy mahatateraka zay lazainy ary mahatateraka zay andrasan'ny tompo aminy fa raha nariavana zao tenin'Andriamanitra izao no zao no afatra nomeny tompo atsika tamin'ity anio ty ry fiangonan'Andriamanitra miorena tsara amin'ny famonjen'Andriamanitra izay namonjena antsika todio ny lasanao namonjen'Andriamanitra anao ny tantanan'Andriamanitra anao nanehoan'Andriamanitra anao ny heriny sy ny faly beazany miorena tsara amin'izany ianao ry fiangonan'Andriamanitra mitandrema saola fataro tsara fakafakao tsara dinio tsara sao tafalatsaka ao anatin'ny fanompo-tsampy ianao sao tsy Andriamanitra tsony ny vavahanao fa ny telefonanao ny vadinao ny asa-pivelomanao ka nafohinao ny fanompona an'Andriamanitra fa lozanao manao zavatra hafa ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoera-petraka ho anatsika amen